ivadika pejim-baovao hafa tanteraka isika na resaka tato ato mikasika ny fahazon-dalana mamily voaharona ilay permis de conduire sécurisé izany raha ny resaka mandehany amin'ny tamazotra serasera sy filazam-baovao sasantsasany dia be hosoloina indray izy ireny raha ny fanazavana ny oetiny Italia misana ny serasera amin'ny ministera misana ny aty tany dia tsy marina velively izany resaka mandeha izany fa ara-dalana tanteraka ireny fahazon-dalana mamily nozaraina ireny ary mbola mitohy hatrany ny fizarana. Misy resaka mandeha be zany amin'ny tambazotra serasera maromaro amin'izao fotoana izao ary misy arany aina manjery sasasasany namoaka vaovao izay lazaina fa tsy mitombona amin'izao fotoana izao fa misy milaza zany fa anota permis de conduire vaovao indray ministeran'ny aty-tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Eto zany ministeran'ny aty-tany sy ny fitsinjaram-pahefana dia mitondra fanazavana amin'ny rehetrarehetra izay mpampiasa permis fa tsy misy izany fanontana permis vaovao sy fizarana permis vaovao hafa akoatran'le permis le carte kely fotsifotsy izay efa navozona niala tany amin'le fiche rose iny nakany amin'le carte kely miparitaka be le feo dia tsara mitondra fanamarihana fa tsy mitombona mihitsy zany resaka zany atreto aloha zavatra misy dia mbola mitoy ihany le fanavozana miala avy any amin'le fiche rose makany amin'le carte kely izay efa nomena hatramin'izay iny mbola iny mbola manakery iny carte iny ary mbola anakery foana iny carte iny fa tsy misy hoe isy zavatra vaovao ho zaraina hafa indray. Ny fizarana dia mbola mitoy any amin'ny centre immatriculateur enina manerana ny nosy rehefa kelikely moa zany izay hitondrana fanazavana amintsika ihany dia iparitaka any amin'ny 24 préfecture indray ny fotoana amin'izay mbola hitondrana fanazavana amintsika namana mpanao gazety ihany.